Fianakaviana sambatra. Reto avy no amin'ny aina ny tantara: Eva, Simonety, Saondra, Litse, Silofo ary Hery. Eny ary toko dia misaotra antsika rehetra izay naharitra ny hen'ny tenin'Andriamanitra izay nentinay teto moa izany dia mialohan'ny hisa rahantsika dia tianay ny milaza fa raha misy tiana hoentina mbavaka na tsidihana ny tokantranony dia afaka manantona izy dia misaotra betsaka indrindra tompoko. Ahoana madama? Azafady kely nge vetivety Zany hoe za io zany mba manana zavatra tiana hoentina mambavaka raha mety. Fa inona ny zava-misy? Madame Jeanne ianarako aloha. Dia za io zany manana olana amin'ny tokantrano. Tena sahiran-tsaina mihitsy efa nisy fotoana ary tena saika kivy mihitsy, saika hamoy fo. Fa ahoana madama? Ka hitanao, eny nareo moa mpivavaka dia mino aho fa tsy hanaparitaka an'izany, fa ny anahy zany ny vadiko mahaditra be, tena mahaditra be, milalao vehivavy be, misotro, mifoka, dia ny zakako mamono be izy. Nefa ozy izy ianao ny zanakay nakenina, izy tsy manome vola, nefa izy miasa. Aza matahotra ianao madama fa hoentintsika mibavaka izany, fa ain'Andriamanitra manova amin'ny fony, na dia efa izany ary izy. Dia misaotra betsaka. Tsy misy fisaorana fa izao aloha mila manolo tena ho an'Andriamanitra ianao. Arak'ilay toriteny teo teoko henonao tsara izy teo. Henoko tsara tompoko. Ninona ezaka ataontsika raha vao tsisy an'Andriamanitra dia zava-poana daholo ny zavatra rehetra. Dia vonina ho amin'izay ve aloha ianao hoe tena hanolo tena ho an'Andriamanitra, hibanjina fiainana vaovao mihitsy dia hiala amin'ny fomba fanao taloha. Vonina tompoko. Zaho ary aiza va izay tao ny tranonareo? Izy eo akaiky ny paopy io. Ndao ary ho any dia antsika mivavaka sady tsotra ny tokantranonareo mety izay? Mety ka. Salama tompoko. Manahoana ianao? Ahoana izay? Mba saika hitady kely madame Jeanne Ramsey azafady. Hoy izy fa mikasika n'inona izay raha tsy hadiso? Mba nisy fotoana kelinay roa izay androany hoe hiaraka hivavaka. Ay moa misy an'izany? Ie, hiaraka ho eny am-piangonana mihitsy izany. Raso aloha atsoko ary izy. Eny ary toa. Manahoana ianao? Manahoana madama? Tonga araka ilay fotoanantsika. Vonina? Efa vonina ka. Eny ary. Fa ilay Ramsey teo io ve ho ilay hoe vadinao Ie, fa hoana? Masisika kely ihany ka. Iny ary izy sambasamba tsy mamo. Izany ve? Fa ohatr'izao ve izany dia efa mamo? Ie, taoko dia mahakamo fa izany hoe izy ange vao nalalandreo hoe mpivavaka dia lasa nitsoky. Nenjera be tao ambadika tao. Andrekaiky. Fa inona kay ny asan'izy iny?
Mpiantoka kisoa izany hoe maka kisoany ambanivohitra any dia alefa ny Antananarivo. Fa mahazo vola be izy fa dia tsy miditra aty aminay Eny e, madikian'Andriamanitra madama fa tsy maintsy ho avy ny fotoana iovy izy. Eny tompoko. Honoa, enina moa ilay zanakareo teo? Ie, Dia aiza daholo izy? ay ve any bebeany any. Izany hoe rehefa tsy mianatra izy dia alefako any. Gaga mantsy tao tsy mahita ankizy eto mihitsy na ray ary. Ndao ary tsika andefa sao dia tary. Hono mety velo izao paoziko izao e. Tsy maninona izany io. Mety foana fa rehefa tonga any fotsiny dia mivavaka tsara e. Ataovy amin'ny fo. Dia zavatra saika anontaniako koa hoe ahoana ilay fombafomba ao fa za monko izao vahiny be ka dia sao dia jerijeren'olona fotsiny ao dia menatra. Izay zavatra fombafomba nareo ao e. Tsisy fombafomba be ao fa rehefa hoe mivavaka fotsiny dia ataovy amin'ny fo e. Misy hira fiderana dia toriteny dia vavaka. Dia izay. Ay. Veko fa tsy misy olona nge ato. Za aty any fa reninareo niaraka amin'ny ankizy mivoaka any. Dia ahoana ry tojo? Akan'ny ankizy ny natongavako. Hatramin'ny noviana indray moa se maka ny ankizy fa nakaiza ny vadinareo? Nisy vehivavy izay tonga tao aminay tao androany. Tsy fantatro mihitsy aloha ilay izy fa akan'ny zanona hivavaka hono. Dia hatramin'izao mbola tsy niverina. Akasy hivavaka hoana fa ngamo izy iny, ngamo nareo tsy efa manana fiangonanareo e. Ka zary mba gagako. Fa olona avy aiza dia fiangonana inona hono? Tsy fantatro mihitsy. Tena tsy haiko fa dia tonga tao maraindraina tamin'ny valo teo ilay vehivavy dia hoe akasy hivavaka. Dia lasa tany dia hatramin'izao mbola tsy niverina. Dia taiza zany izy no sakafo atoandro? Tsy tao an-trano zary mba gaga mihitsy. Tena tsy fantatro. Fa ahoana koa ary zany? Fa azaoko an'izany anery tojo tena lasany amin'ny sekta zany ny vadinareo? Dia tsy fantatro aloha fa za koa tsy te hiasa saina. Fa nga ianao tsy tao tamin'izany olana nakasy tao zany? Kasy izay ny ataoko anao hoe hitako teo mihitsy ilay izy tamin'ny maraina. Hitako tao ilay vehivavy izay resaka teo ry zareo dia za moa tonga dia lasa tsy te hiditra lalina. Mba fotipotoro ihany rangahy fa sao dia mandeha any amin'ny tsy tokony aleha. Eny e, azo atao ihany izay fa rehefa izany ve nihitany fa mety moa izy. Fa nidirako lalina. Zay ny le mahavoa zay e. Nareo ny lohan'ny tokantrano, nareo indray no entin'ny vadinareo amin'ny sanganareo. Betsaka nefa simbasimba amin'io resaka sekta io e. Lasa kondrakondrana mihitsy ny hafarana. Sady ny olana mampahatra velona. Zany io? Mirovorovy. Miogaoga fotsiny raha ny lalana sisa no atao nefa ny asa tsisy. Leo fa hitantsika eo e. Ka sao dia zaro ny resaka aminy. Ny resaka hoe tokony tsy andehany amin'izany fiangonana tsy fatapiaviana zany izy ko. Asa? Ka raha manam-potoana ve ianao? Tsy maninona mihitsy zany fa zavatra mahaso ny tokantranonareo anie zany e. Amin'io dia tsy mody akory misakafo atoandro. Iza zany ny nahandro ny sakafo ninga tao? Zanga nahandro tao fa dia tany ivelany. Zany izy. Ny tiako ny trano dia lasako za rery moa anao inonao. Farafaratsiny mba milaza aminao izy hoe mba rivariva na tolatolaka. Ako ary mba gaga aloha. Ohatran'ny vehivavy tsy manana tokantrano ranga. Tsy milamina mihitsy zany efa betsaka reny sekta reny mahazo amiko. Indrindra fa hoe zany ho taotao aminany amin'izay misy zany efa manana fiangonandraza koa rangahy ty anareo any mba azoko lazaina eny mba olona mba matotra mba manana ny azo namosinao eny nefa ny tsy azoko. Ka tsy napozy kokoa nge le izy izy tsy nampiomana anahy mihitsy. Vao maraina eo le vehivavy ny tonga dia eo avy mahafantatra. Fa raha fantako taloha zany dia nisakanako mihitsy. Sady zao reny ohatrany manao fandrekerekena zany indraindray. Zay na zao ny olona be dia be. Tsy azoko hoe inona ny zavatra ampiasaindry zareo. Ingane mba tsy ho lasa any amin'izany izy aloha.
Ary mino fa mamanareo koa jainaka an'izany ka ahoana iandry an' zareo zany ianao de hitondra ny ankizy mody sa aleo aloha za ody de ho hitako de hiverina tiaka ny ankizy indray zany ianao rehefa riva fa ry zareo nga mety ho alina be ry bebe sy ny ankizy kely fahafantarako azy ka zareo ma tsy lasany ambotompona any de nitobila miakatra koa rehefa lady ohatran'izao manahirina satria ohatra ny namonjy saika be ny nalehany de netiny daolo ny ankizy kely ka ny fiara miverina makaty somary sarotsarotra rehefa lera ohatr'izao ka mety ho arivariva izy vao mety migiadona eo fa mama avy eo tsy sahirana mihitsy am'ireny ankizy kely be de be ireny izy rery no any de zao letsy tsy haiko zay fandehan'ny tokantranonareo ao fa izahay de tsy manariny ankizy zany reko daolo ny fitarinan'ireo ankizy ireo makasika ny adinareo mivady ao ary zany mahatonga ny rembeany izy ihany io izy ihany io ry dada raha nanatra ianao iny vehivavy iny anarina orsea sarotsarotra ne zany nanatra avinaty vavy zany nandinika an'le teniko teo ary amatso hoe resaka aminy amin'ny fomba ahoana indray moa zany no androsokony resaka amin'izany ka rehefa hita fa misy tsy mety kosa ve de hijery arina tafa na vinanto io na zanaka nalokiny kibo tovy ihany zany eny aza dehibe fanamarina tena kosa fa tsy maintsy hito ihany zay marina amin'izany fa izao aloha aviriko ihany zay resaka teo zay tena tsy akasitrana ivady mihitsiny izanona mandeha any amin'izany fiangonana tsy fantatry zany ka de ny mbola vo androany izy zany nakany de ataovy zay azony se atao aloha nakana azy mba tsy hiverina ny antsony tsy mety amintsika zany zay de andeha anao zany aloha tsy eto ny akiziko tsy aloha ve zany de ao fa terinay mivady ihany izy raha ohatra ka somary arivariva omaly ve ianao ny nafarana de zao vao tonga ry zany sao de mba efa very ny asan'ny ray aman-dreny ka za mbola ny zavatra nataoko dada i zavatra natao ahoana fa inona ny zavatra ambony no zany ray aman-dreny zany mbola nivavaka ohatran'ireny hoe hiakatra velona any an-danitra reny koa tia indry hatramin'izay tsisy mivavakako izao hoe mivavaka eo ndray mitsika zao zay resaka mivavaka zay mihitsy ny antony nampanatsoana ianao omaly de androany moa anao vao tonga ka de ny atonga de tsoriko tsy akasitrahako mihitsy zany fa alohan'izany mba tia fantatra kely hoe mivavaka moa zany ianao de aiza le fivavahana le anao izy fiangonana sarotsarotra zay ihany no mahita azy fa olona koa nge no mitondra nanakany raha azoko tsara zany de nitapenana amin'ny masonao sa le fiangonana ny ambanin'ny tany misy azy afafane zany eto ihany ka ay secte zany le fiangonana mitsinjaka sy mitomany rony tsy fantako aloha na secte na tsy secte fa fiangonana ohatrin'ireny rehetrarehetra reny ihany le izy mandihy zany misy mandihy lony eo aroa zany ny secte ary kala kely tia fa mitapina inona ny masondry ny amin'izay aloha tsy de fantako loatra le hoe secte fa ny zavatra hitako fotsiny de mivavaka amin'Andriamanitra raha izanaka fanamasina zareo nefa de tiako mmpafantatra anao ary efa nyresako tamin'ny vadinao ihany izy ty fa tsy haiko raha tonga ny tany aminao fa ny secte tompoko de mampahantra no mivavaka amin'ireny fiangonana ireny ary mahalasa dala mampanary lamba mihitsy aza efa betsaka ny hitako mantsy ary ny tena zava-doza de izy zao zavatra nitrangamaly zao maly ianao ny nafarana androany ianao vao tonga izaky ny lahady ianao mamangy ny zanakao aty aminay miara mikorana eto tsika nefa de ho foana zany hatreto satria zay le secte zay mampisara bazana fianakaviana dada sao de mba tsy zany kosa ny anahy aloha zao ny zavatra tsapako taloha reny tsy mivavaka de marary lava mijaly fa zao hitako tena hoe miadana hafa mihitsy le hoe miaraka amin'i Jesosy dada
Sady zavatra tsapako koa tamin'izany hiditra tao voalohany a dia ny fitiavan'Andriamanitra dia faly ary tsapako hoe maivana dia reko mihitsy hoe miaraka amiko Andriamanitra, nanova ny toetrako Andriamanitra, dia izay mahatamanana any. So dia mba ho voafitakany misy ane ny olona arikala amboadi mitafy zanak'ondry mody mivavaka nefa ny devolony ao anatiny. Marina mihitsy izany ny reniny a. Lava be zany fa zao ary ny antony nampitsonay anao a dia tianay no milaza sy mampafantatra fa tsy ilainay intsony ianao a miverina sy mandeha any amin'izany fiangonana izany satria isika efa manana ny fiangonana misy atsika ary ianao anie vehivavy tady io zany mba sy voajany any mivadinao iny na dia ohatran'iny ary izy. Aza mba atao an'izany kosa aloha dada sy neny a. Rehefa zay dia zay manala baraka anay loatra ianao. Ny olona rehetra rehefa tenenina mora tenenina fa ianao dia zay foana. Ianao nge tokony hanaraka ny vadinao e. Raha ny amin'izay indray aloha dada sy mama dia tsy hitako izay ho tenenina anareo. Efa nandroso ary tsy te hiverina intsony mandrakizay. Raha amandreniko nareo dia tena manaja anareo mihitsy fa raha izay lafin'izay aloha tena miala tsiny be da be fa tsy maintsy mivavaka any ahy e. Mitonantonana. Eny ary zao no izy ary nohy tsara farany atezerako napariko aminao ry zany dia tsy haiko angamba izay zavatra izy eo. Fa efa zay moa zany ny fanapaka-hevitra ao ka noho izany dia hoeto ny zanakao tompoko vavy. Tsy mpiandraikitra ny zanakao zahay fa rehefa ohatra ka andeha ianao dia rongoso ny zanakao fa zay tsy ataonao miampina an'ireo zazy ireo nefa ianao mandeha amin'izay falianao any. Mazava ve zay? Zay mihitsy aleo samy manana ny fiainany amin'izay manomboko izao. Lozary mama, tena nipoka ny afera. Fa misy inona? Voatana any amin'ny gendarme hono zao ry zalahy. Tomobile miaraka amin'ny kisoa, sofera sy ny ety. Dia ahoana? Dia za zao atsona makany koa satria voasakana tany kakinam-bomandroso tany hono zany. Dia hitan'ny gendarme hoe tsy ara-dalàna daholo ny papian'ireto kisoa reto. Zay angela efa nitenenako anao hatramin'izay. Mba mandehana amin'ny fahamarinana ho fa aza dia manao an'io toetra io. Aiza ve kisoa halatra foana ny veloma? Ka tsy hitanao angely izy fa ny fiainana sarotra ary hatramin'izay mba nety ihany fa tamin'ity kory zalahy ohatra ny veravera zany angambany. Za efa miteny foana hoe mba mametraha kely isaky ny mandalo. Koa izay ilay hoe la nitoratorànako na vovoamasonangatra. Dia ahoana zany? Dia izany hoe voatana an'izany dia za koa tsona ho any. Za ry zany matahotra. Andriamanitra. Sa ve andeha andositra? Andositra ho aiza? Fa ianao ve zazakely? Ka tena matahotra marina. Ka aiza ny tany tsy misy lalàna? Zany aza vao maika mampidoboka anao. Dia inona ary zany ny atao e? Ka andalina aloha makany. Dia hatreo izay any. Manahirana koa ny lehibe ma efa afarana veranga mbola mianana ohatr'ireny iny indray. Ka tokony ianao mihitsy ny ningenina nandeha tany. Sa ve dada indray mba irahako any? Izy foana mantsy le tamindray mandeha iry zao resaka tamin'ny zalahy tao. Izy ve andeha ho antsona? Efa ho lava izy ity. Ny ianao dia io metehitra amin'ny dadanao io foana. Mieritreritra hoe olona lalàna dia manao adalàna foana isan'andro. Ka tsy zara ary ve manana azy? Gendarme rehetrarehetra nge izy voafetra ihany ny zavatra vitany. Dia ny olona tsy manana olo-pantatra sy mba mahitahita ohatr' izany ary no efa tsy fity. Ka misy fetra ny zavatra rehetra e. Ny atahorako any raha tonga dia ketohan'ny zalahy any e.
Ndana ho aloha makany. Tsy fantatra koa ny zavatra hitranga dia efa eo ianao hoe zao hoe aza mieritreritra n'izany le hitsoaka izany dia efa miteny azy zay. Lolodiniako ary zay fa nampilazan'izay fotsiny naleko aty aminareo ary dada nga tsy ao. Lasa mivoakana izy. Ilazao vaovao aho fa aza dia mampitaintaina. Dia ahoana sebe salama tsara sifo. milamina tsara ve ny asa ao? Tsy dia hita izay milamina fa somary gidragidra ihany. Raha mahita amin'izao fotoana izao amin'ilay tsy fandriam-pahalemana tena mianaka be mihitsy ny sécurité a. Sady amin'izay ato tsy ampy ny élément. Aiza fa nankaiza daholo ry zalahy. Ohatran'ny somary affecté daholo ireo. Dia nga tsisy mpanolo. Mbola tsisy loatra eo. Zay koa ny olona nalailay kehitriny betsaka ny olona rekritena nefa ny ohatran'ny vitsivitsy ihany sa ve tena tsy maraka tsomy mihitsy le mpianatra isa-taona tafiditra ity. Ny ao amin'ny élémentsika ny tsy maharaka fa ny any amin'ny hafa ohatran'ny misy ihany ka. Sa mieritreritra ry zalahy ambony aho hoe mbola milamindamina eto amintsika eto. Zay mihitsy. Nefa dia ho sahirina ihany ianareo ry sebe. Sy konga hita fa efa ty ary moa no zavatra efa nisanina hatramin'izay dia tsy maintsy ekeny. Tamin'ny andronay tato ireny izao nisy eo amin'ny 5 eo ny élément indray ato ary maraka foana ny intervention izay atao. Amin'izao mety firy sisa? Zao eo amin'ny 5 Way, vetsy tokoa izany ranga. Dia ireo no misahana ny périphérique rehetrarehetra any ambanivohitra any. Iya. Enjana tokoa izany. Fa izao sebe mety arako angamba ilay tantara iny mahakasika an'ilay zanako. Ao aminareo moa tsy izy izao. Zay matsy ny nahatongavako aty mba hanontanytany hoe inona ny tokony azo atao fa ohatra mampalahelo ilay rira ohatra ka ohatrao ny zavatra misy Tena za mihitsy no miandraikitra nyity nga lehibe. Dia hono midy violon ve le risa nifitrilana eo? Midy violon izy fa mba ao amin'ilay sokajy sy madio fa nga dia tsy maintsy nampidirina mihitsy. Ko le izy ane lasa problème be. Fa ahoana kay misy kisoan'ny colonel raha ngaty amin'ireo voatazon'ireo zany ve? Sady ny misy fahamantarana ihany koa ngeny ny colonel. Nga mo colonel miopokso ohatray manana fiompiana be mihitsy ireo ferme mihitsy zany. Zany ve tsy ho raharany an'ilay kely io. Sarotraritra ihany aloha nga lehibe ty raharaha ty ny resaka amin'ny colonel zany no atao. Zay mihitsy satria tena tsy hitako aloha izay zavatra azo anaovana an'ity hono mametraka fitoriana zany izy. Tena izy anie ny tompon'ny fitoriana zao eny sotra betsaka zay fa ao fa ho andinitra kely dia ho itao izay atao fa hono afaka mamangy an'ilay riny efa zao miresaka aminy vetivety. Afaka mandroso ao ianao ka. Dia raha mamety raha nga dia mba avoa ety amin'ny zaridaina aty zay mba mifampiresaka kely tsy maninona. Ao amin'ny deposte indray aho ianao no miresaka an'izay aloha. Eny izanao deposte risarany ao. Ay ve tsy maninona ka mahafantatra tsara izy. Ao fa misotranao sefa. Fa naninona madamo Jeanne ny tsy tonga ny vavaka? Le vadiko voatazona tany amin'ny gendarme nanomboka tamin'ny sabotsy dia latsinainy izy vao mivoaka. Za sahirana be ny ankizy tsisy mikarakara izy ihany koa nateram-bary. Izay no nahatonga na tsy nandeha hivavaka. Fa nisy inona madama? Le izy nisy resaka kisotso ny lamina zay dia izay no nahatonga an'izay zavatra izay. Dia ahoana izany ny fandeha ilay izy amin'izao? Efa mivoaka izy ka. Le rafozako no niresaka tamin'ny colonel tany dia efa milamina le izy. Dia misaotra amin'ny mpamangy.
fa indraindray aho a madama tena mila hokivy satria le rafozako a manenjika nary tena tsy dia intsony. Le vadiko a mbola manao ny ataony ihany hatreto dia tsy hitako izay atao. dia mahireza ry madamo Jeanne fa atao ahoana moa? Eto amin'ny tanin'ady tsika dia samy manana ady daholo ny olona fa izay no nanonan'Andriamanitra e. Eny e, marina aloha izay fa zaho aloha saika kivy mihitsy tsy afeniko anao. Taloha mantsiny a ekeko fa maditra le rangahy dia izay ihany nefa ny zavatra niainako fa amin'izao a ohatrany hoe fanototra mely daholo izao rehetrarehetra izao. Ny zanako mifandimby marary a. Ny rafozana moa dia nefa teneniko anao iny. Ny vola amin'io tsy misy. Izay nge matetika ato vary sotsy sy laoka foana no meko an'ireo zanako ireo e. Asa raha zany koa mahatonga anazy marary tsy ampy sakafo. dia apetrakintsika amin'ny tompo re izany fa aza manahy ianao aza matahotra akory fa Andriamanitra manana hevitra iheverana antsika e. Indrindra ireo zanako kely ireo iny vadinao iny manana ny fotoanany aminareo Andriamanitra fa aza matahotra izany. Dia mba vangivango matetika moa e. Zangy afaka makaty foana fa sendra dia mifanena amin'ilay vadinao ato dia manahirana aminareo roa e. Mampisy olana anareo eo. Marina ihany aloha izay e. Fa zao ary ny maraina izy nijeto a dia izay ianao no afaka makaty amiko fa après-midi izy a eto foana. Eny ary tahiny Jesosy ianao madama dia aza kivikivy izany ho afa mitraka. Saotra tompoko. Oay, fangahy ianao ato. Tojo. Fa tsy mivavaka ve ianao ty e? Ha? Fa inona zao ataonao zao? Isa io vehivavy io? Fantaniko valiana aloha fa tsy zany reny ametrahanao fanontaniana nga ianao tsy nandeha nivavaka. Tsy nandeha? Fa ahoana? Alady ange androany e? Eny, tsy nandeha fa ianao ka inona ty zavatra ataonao ty? Sy ianao koa zany manimba programan'olona. Valio koa ny fanontaniako aloha iza io olona io? Namako hoe Larisany anarany. Mandroso rikala fa inona ary ty miababy eo ambaravarany ty a? Namana? Io natao hoe zanona mamandreo ankizy ireo. Tojo a, fa inona ty loza ataonao e? Dia vitanao ve mitondra vehivavy aty atokantranontsika ohatr'izao? Sao dia mba tsy rariny. Ka efa teneniko taminao teo fa namako izy. Namako. Aiza misy lehilahy sy vehivavy mpinamana zany efa manambady. Ka ohatran'ny olona rehetra miaraka io e. Efa fantatrao zany izy zao rangahy. Dia ahoana? Nga io azo roahana tsony. Efa io izy io. Zao ry Tojo a, rehefa tsy tianao a dia atero any amin'ny ray aman-dreniko na alao za andeha. Larisa, ho aiza ianao? Aza mandeha zany aloha. Jere ary moa ny ataonaoko. Danary aloha dia miantso anao ahy. Tsy tamana le olona fa ianao koa raga manimba programan'olona fotsiny a. Mba matahoran'Andriamanitra Tojo a. Fa nga moa za raha mivavaka dia ataonao ohatr'izao, hitsakitsahana ohatr'izao. Mba mety ve zao ataonao zao? Tsy za rery manao an'izao fa ny lehilahy rehetrarehetra. Ahoana tsara hoe? Zany ny atao hoe lehilahy. Iza ny lehilahy manambady tokany izany eto ambonin'ny tany? Miteneny ianao raha mahita. Tojo a, ty zavatra ty mba teneniko anao a. Tena marina fa marary a amin'izao hitsakitsahanao zao. Fa ianao a manolora tena ho an'Andriamanitra ianao.
ataoko zahay fa mivavaka foana rehefa mihinan-kanina. Nga moa eo am-pisakafoanana fotsiny fivavahana. Ny atao hoe mivavaka dia ianao manolo tena ho an' Jesosy. Ianao manao an'izao zavatra hoe dia mahatsiaro miadana. Ompiteny dia vola nge ianao e. Dia efa mba miteny ihany aho izay. Tsy fantatra izany. Dia ianao izany tsy handeha hivavaka izao? Ndana mandeha? Nahoana moa no tonga dia roasonao hoe ndana mandeha? Fantako ange fa za rehefa anao hivavaka dia ianao manao ny ataonao ato e. Izy ary efa lasa iny. Raha tia indray programa androany. Lozany na fitsokirainareo ry tojo a. Fa ahoana? Ndroany tao a. Ndroany. Ndroany tao. Fa maninona no ndroany? Nitondra vehivavy tao an-trano tao izy. Loza? Dia za indray no nylany vana sy ny lany ady. Vehivavy ohatrohatry ny ahoana aloha? Any izay vehivavy lava be maintimainty izay. Andrekaka eo. Tena tsy mampino koa raha rahabainina no nanao an'izany a. Dia inona no niteneniny taminao? Izay izy vao niditry ny trano izay dia tonga dia vao nametraka fanontaniana dia tonga dia rokalika nataony ahy. Sady raha tsipitsipy ny entako. Dia inona no niteneninao kosa aloha e? Dia lasa nivoakako. Raha mamany a. Tena tsy rariny inge izany e. Ahoana ny hevitrao aloha menao autorisation ve aho fa vitaiko miaraka izy roa? Avelao izy rangaha ho any a. Ka tsy mety izany ko. Ianao mbola velona eo ve dia izany ny anaovana anao? Ka efa elako nge ny dadanareo nanana an'izao toetra izao fa tsy voandroany e. Ka raha zakanao ve moa aninona fa le izy hoe sao dia tsy zakanao dia tonga dia andray andraikitra mantsy. Sady hatramin'izay izy ireny rehefa manao torina ireny mandeha ihany. Tsy haiko intsony izay fiainany ihany. Eny tantarainy namany ihany aloha. Fa nandefitra foana. Fa izao tiako ho entiny ao an-trano mihitsy ve ilay vehivaviko. Ahoana ny azakako an'izany? Mazana aloha izany e. Dia ho aiza ianao izany izao? Ho aty aminao ako ho aiza e. Ianao rery ange ny zanako e. Tsy tafa kosa izany a. Fa ahoana? Ato ary efa mifanitsaka ohatran'ireny inireny mbola ho ampihinanao koa. Tena marina. Tsy vitako izany ry mama. Dia ho ariana ho aiza ary ahy e. Tokantranonareo no alamina fa tsy vitako kosa izany. Ato ary efa mifampihinana ohatran'ireny inireny izay. Andao hiverinao antsika dia alamina izany. Tojo a. Marina raha ho antsony. Fa maninona? Izy ange efa niteny hoe raha mbola miverimberina eo ianao dia mifatanao ny raisiny. Mba tsy rariny koa rangaha izany a. Tena ho amboariko indra izany ny ataony a. Aza miditra amin'izany re a. Alao fotsiny izany miala. Ka ianao izany roahany nefa tsy fantatra hoe aiza nipetraka. Izany ve dia mba ho ara-dalàna? Ka izay hoe alao aloha aho aty aminao dia ho hita eo indray rehefa aveoko. Inona ny tsy zavatra miseho amin'izao? Aretina tsy sitrapanafody e. Taiza teto ambonin'ny tany moa nisy an'izany hoe lehilahy samy lehilahy no lasa mpivady, vehivavy samy vehivavy. Nefa amin'izao dia mitranga. Ny horohoro-tany moa dia efa tsy tenenina intsony any amin'ny tany samy hafa. Tena meratsy izao fiainana izao e. Ny arety mandringana, mila famonjena ny olona rehetra ary mila an'i Jesosy. Izany tokoa veke. Raiso izy e. Asa variana amin'izao fiainana izao intsony. Misaotra betsaka kia. Hitako izao fa kay tena olona mivavaka marina ry. Mifona tamin'ireny zavatra rehetra nataoko tamindry ireny. Eny e,
mamelanao a mama ary zany koa ny sitrapon'Andriamanitra. Raha olon'Andriamanitra zany tsy tokony hitazona lahelona amin'iza na amin'iza. Izay voambaran'ny tenin'Andriamanitra fa mamelanao a ary zay efa teneniko anao izay hoe miova amin'izay a manolora tena ho an'Andriamanitra. Izay ny tena zava-dehibe. Sady Andriamanitra nge tsy mijery ny lasantsika. Moa fanampin'izany koa za mahita fa hoe zao mihitsy ny fotoananao amin'Andriamanitra. Aza manamafy ny fonao zany fa raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Saotra betsaka kia hoeritreretina lalina izany. Misy vaovao ngery mamy. Vaovao inona? Tena loza fa maty ny rabainina. Ha? Le bandekamako pakany Morondava reny no teny anahy zany. De maty aiza? Mampalahelo be hono fa niaraka tamin'le vehivavy tany. Fa azoko azy zany ohatrany hoe nitazomin'le vehivavy tamin'ny fanafody. Zany ve? De avy eo nefany te hiverina izy fa tsy afaka hono. Dia izay ny hafarany tsy akapo be fotsiny ny tantarany zalafa za tsy mahalala an'izay tena zavatra nitranga. De tao amin'ny tranon'le vehivavy zany izy maty sa hoe Eno hoe dia ahoana inona ny hevitritsika amin'izany zany ve dia avela fotsiny ihany sao dia hoantsika sy ianao dia hitondra olona akazy any. ka tsy maintsy mandeha ihany tsika akanondrazanako. Enjana indray rangahy zany. De raha tsy fehefara ty dadanareo. Fieritreretako an'izany zao tena nipozininy mihitsy. Mety ho zany a? Za mantsy le hoe sady tsy ho anany tsy ho anazy. Dia tonga dia nivitainy tanteraka. Zany mantsy le fanao ny mpilalao fanafody. Ngamba nieritreritra hoe ndeha hody rehefa leo dia fitainy tany. Tsy navelany andeha intsony fa dia tena hoe maty tanteraka vao miala eo aminy. Efa naheno an'izany koa mantsy raha vao mitetitetika ny hodiny dia efa izay ny ataony hoe dia efa vitaiko izany ny ianao. Tena enjana izany. Ny olana kely fotsiny zao mampieritreritra za zao mbola tsisy vola. Zany nefa raha hoentina miakatra aty nge vola be mitondra razana hatrany zany. Ka tsy maintsy mitady tsika ko avelany ary ve izy? Sa ianao ny andeha meloa? Tsy mety zany. Sady za matahotra mandeha rerana amin'ny tany maizina any ka aleo miaraka. Dia ahoana ny atao ahitana vola e? Enjana koa rangahy ato aminay tsy misy mba hoe tahiry mipetraka izany mihitsy. Zay koa ngely efa voazanao rotojo e. Ianao mba olona mahazo vola ihany nefa dia zao ny fiainanao. Manao fiainana mitovy amin'ny rainao mihitsy. Aza hidirana lalina moa zany ry mama. Ka itsio amin'izay ny dianao e. Efa zao zany zao ny fiafarany dadanao dia mba mandraisa lesona. Sady zay a. Zany nge vehivavy endry nefa dia reny hitsaka tsahanao ataonao tsinitsinina vonoina. Mba mieritrereta ihany rotojo a. Fahafatesana ngelo zao ny resakitsika e. Ka za tsy maintsy manararoatra. Tsisy fotoana lava ionantsika miainakatsony. Tsy fantatra ny avoaka ny apitso. Hitanao zao le olana amin'le ditra. Raha tsy lalaninao tany ivelany tany ny volanao mba nanana tahiry. Fa misy eritreretiny zany. Dia ndeha resadresaka amin'ny zalanamako any zany aloha na tomobily io na vola. Tsy maintsy mitady moyen. Dia aza ela. Dia iza daholo zany no olona hoentina hiaraka amintsika sy ianao any? Ndray tapo aminy aloha tsy maintsy lazaina voalohany. Dia ry dadanay very avaratra ery koa. Zao ary. Za aloha andeha andamina an'izay tomobily izay sy ny vola hoenty manana amin'izany fa ianao mba aleo miandraikitra ny filazanan'ireo olona tokony andeha hiaraka amintsika ireo ary. Ahoana?
tsy mivavaka nareo androany? Andeha mihitsy aho zao ka. Voanao dosy aho dia andeha. Da ohatra ny taraikiraiky be zany ianao ko. Zao nge mbola vo amin'ny firy. Fa hoana? Fa ono ah. Lavitra be nga zany fiangonanareo zany? Tsy dia tena lavitra. Raha mandeha tongotra lalana Antsasakadiny Mahery. Ay? Raha mandeha cyclo vetivety ihany. Dia be dia be ve mpivavaka any aminareo? Ay, tena be dia be ka. Dia mahafinaritra ilay makany? Ndray. Fa inona no tena mahatamananao makany moa zany? Hitanao, tsisy hoe mahatamana fa rehefa tafiditra ao ianao ka mifantoka tsara dia misy fanatrehan'Andriamanitra be dia mahatsapa fiadanana ianao. Dia rehefa mandeha ny toriteny dia ohatrany hoe ho anao zany daholo ilay toriteny. Izay nga mba zavatra tsapako. Dia rehefa rava avy eo ianao dia feno fifaliana, feno fiadanana. Mba te hiaraka aminao mba tiako ho hita zany. Tena faly be atojo. Andao mihitsiny. Ahoana asiana raha mafana andronao vetivety eo? Raha tsy manahirana anao dia mba ataovy ary. Andao fa tena faly be. Fa Ho hitanao kely zany fa hafa mihitsiny. Le fivoriam-bavaka ao tena hafa mihitsy. Ny zavatra mahagaga mantsy nandinika foana za reny manao ny fiainako reny ange tsy afeniko anao ry zanona fa tsy miadana amin'ireny. Zany mihitsy. Misy ady ety anatiko aty nefa tsy hitako ny amoahana azy, tsy haiko ny manazava azy. Fa misy zavatra mampiferinaina ny anatiko any. Mijery anao anefa raha ny tokony ho izy, tokony hoe vehivavy miferinaina be ianao dia mitomany lava dia tady hamono tena. Nefa tsy zany ny hitako eny aminao fa dia miramirana lava, falifaly lava, mazoto mivavaka foana. Dia zany mahagaga hoe sao dia mba mety amiko ary ny makany aminareo. Tena mety. Faly be mihitsy aho sao teneninao an'izany. Ndao nompo an'Andriamanitra. Tena marina hafa mihitsiny. Efa ela no nangetaheta fa ny zavatra mampisalasala kely afotsiny dia ity. Efa be loatra nge ditra vitako. Hoadray. Andriamanitra nge tsy mijery ny lasantsika, tsy mijery ny fahotantsika, fa izy dia fitiavana. Sao dia mba ianao fotsiny no miteny an'izany. Tena marina izany, ao amin'ny Baiboly misy an'izany mihitsy ka tsy sitrana ozy izy mampahory ny zanak'olombelona fa mba hamonjena azy. Dia na dia olo loatra anazy ao ary ve dia mbola mendrika ho any am-piangonana izany? Zay mihitsiny. Fantatrao tsara nge ny ditrako. Le olona mpanota reny mihitsy ny tian'Andriamanitra tsoroko aminao zany ary tiano vonjena. Andao hivavaka. Fona zanona. Zanona. Tena fona. Tsy fonanao zany. Za mamindra fo aminao. Mamindra fo aminao Andriamanitra raha vena mindra fo amiko dia ianao indray no tsy hamindrako fo. Te hivavaka ary zanona dia inona ny ataoko te ohatra anao Ndao hivavaka. Tena tiako be zany décision anao zany. Ndao nompo an'Andriamanitra. Amin'izay koa tsika miadana daholo Eny ary. Jesosy zao mikasika amin'ny fiainanao zao, zao mikasika amin'ny fonao zao. Fatapao ny hevitra. Fotsiny mampisalasala hoe mbola tia avy zany Andriamanitra zany. Tia antsika ho Jesosy. Za koa nge ohatranao zao ny aina tao anatin'ny hoe tebotebo tahotra. Mpanota loatra nge tao zao anatin'ny zany. fahotana. Be loatra ditrako. Tianao Jesosy. Aza mieritreritra ny ditranao sy lasanao tsony fa tia hamonjy anao izy. Ary zao ny teneniko anao raha manolo tena ho azy ianao dia voambarany ten'Andriamanitra hoe tena faly ny anjely any an-danitra rehetrarehetra. Zany ve? Tena mioby. Ary rehefa manolo tena ho an'Andriamanitra dia tena mivavata teraka. Aza misangisangy zany tsony. Eny ary. Fanakaiza ihany ary ty totony tsy mbola tonga ihany hatramin'izao. Nga moa tsy hain'ny mama le filazana tamin'ny lahady. Ny hoe ahoa?
toerana be dabenga no anaovana asan'Andriamanitra androany moa mandeha tongotra dia tsy mahagaga raha tratrary loatra izao izy. Kay tokoa raha ohatra ny taloha zao efa mieritreritra indray tsika hoe olona mamy sy midoladola no avy ao. Hitako mahagaga Andriamanitra. So ihany ndry fa nijoro tsara hatramin'izay fa raha izany koa ndriny no kivina ny emotra dia tavela teo izay. Marina izany. Ohatra izy mianaka izay avy tonga. Iny izy inoko. Ka nanahoana ny tany? Zava-baovao tamiko mihitsy ilay izy satria zavatra mbola tsy fahitako mihitsy izany hoe mandeha mitory-teny izany. Tena voasambany tokoa ianao kay moko. Dia nanahoana nafinaritra? Izy aloha hitako hoe sarotra ilay izy nefa mahafinaritra iny amin'ny ankapobeny. Tsara ilay izy ka. Sady misy fifaliana rehefa miverina avy any a. Izany mihitsy. Fa misy vaovao anankiray mahafinaritra ange. Hoe ahoana? Tany am-panaovana asa tany any naray telefaonina. Fa le société nanaovanao demande indray mandeha iny a niantso anahy dia hoe makany hono ianao izany raha pitso manao entretien. Izany ve? Fa ny fahitako tonga dia raisiny zareo satria mety amin'ny daholo le zavatra rehetra napetrapetraka momba anao tany. Valim-bavaka be izanyko. Tena isaoran'Andriamanitra. Lamina indray aloha tsika miresaka asa izany. Fa eto vao miresaka izay mianaka hoe hafa mihitsy le mivavaka. Fenantsika taloha ao anatin'ny gidragidra, ady lava, indrindrindra moa hoe ranomaso. Mandresy lahatra le fitiavan'Andriamanitra ry mama. Ary izaho rehefa saika heritreritra hoe hanao pastera ary ve izaho ty sa ahoana satria tsapako be mihitsy le fitiavan'Andriamanitra dia te hanokana ny androko sisa izany sady mba hanerako ny ditrako taloha koa. Nefa tsy haiko hoe vocation ako ve izany sa tsy. Dia apetrao amin'ny tompo e. Fa raha antsonao izany dia tanteraka aminao. Sambatra tsika manana ny tompo rakizy. Fianakaviana sambatra. Ireo mpilalao ny tantara: Solofo, Lidze, Ery, Eva, Saondra ary Simonety.